eo amin'ny fiaramiasan'ny Madagasikara amin'ny firenena vahiny. Tara 70 taona i Madagasikara raha oharina amin'ny Chine ny hitondra fampandrosoana. Io no nanosika ireo manampahaizana sinoa maromaro andray anjara ao anatin'ilay seminera tanterahina etsy amin'ny trano fifandraisam-bahiny Asie-Afrique Ivato, ny sekreteram-panjakana izay misahana ny fifandraisana sy ny fandrosoana eo anivon'ny ministeran'ny Raharaham-bahiny malagasy niaraka tamin'ny masoivohon'i Chine no nikarakara izao hetsika lehibe izao. Ny modelin'ny fampandrosoana ny Chine no ifotoran'ny seminera izay karakarain'ny sekreteram-panjakana misahana ny fifandraisana sy ny fampandrosoana eo anivon'ny ministeran'ny Raharaham-bahiny miaraka ny masoivohon'i Chine nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny hotely Asie-Afrique Ivato. Ity firenena ity izay mitovitovy ny toerana nisy azy sy Madagasikara tany amin'ny taona 70 asanky ny azakazaka ny fandrosoan'ny toe-karena sinoa ary laharana faharoa maneran-tany no misy azy amin'izao fotoana izao. Ny tena fototra zany araka ny fanazavan'ny zareo azy teo rehefa tany amin'ny mbola tany amin'ny mahoatsy etony zareo nametraka an'ilay base zany hoe ny fampifehezana sy ny karazany dia nanomboka tamin'ny fahatongavany foloany zareo vaovao Deng Xiaoping zany tamin'ny farafaran'ny taona 70 dia nanao réforme goavana zareo ary réforme tena hoe courageux moa ny tenenany zareo anazy teo, tsy nataotaotra zany fa hoe tsy maintsy natao le izy satria ny tanjony zareo dia hoe izay fampandrosoana zay. Manampahaizana sinoa miisa 10 no mizara ny traikefa eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana miaraka amin'ireo teknisiana malagasy avy amin'ny tranobe nivarotra sy ny ministera samihafa mandrodana atrany ary tsy manana politika fampandrosoana mitohy i Madagasikara no mahatonga ny toe-karena malagasy miamalemy hoy ny anisan'ny mpandray anjara amin'ity seminera iarahana amin'ny ndry zareo sinoa ity. Ny zavatra misy eto Madagasikara tsy ananan'ny Chine fa fanontaniana ny mipetraka hoe maninona Chine lasa puissance mondiale mandroso tampoka ary manana présence effective dans le monde entier izy tsotra le izy satria ny sinoa nandalo processus ny azony développement na ny sinoa konga ny zanahiny fa maninona tsika malagasy no amin'izao stade zao dia tsotra mandrodana ny efa tsika mandrava efa ravaitsika no zavatra petraka. Voalohany no nanatanterahany ity seminera toy izao izay iarahana amin'ny masoivohon'i Chine sy ny ministeran'ny Raharaham-bahiny itoy hatramin'ny 5 jona ho avy izao izany hetsika izany.